ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamarahantsika rehefa malalatra rety talata fahatelo amby roapolo ny volana aprily ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny boky obolana toko fahatelo amby folo andininy fahavalo sy ny andininy fahasivy. Obolana toko fahatelo amby folo ny andininy fahavalo sy ny andininy fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny haren'ny olona dia avitry ny ainy, fa ny levilevy tsy mampiraika ny malahelo akory. Ny fahazavan'ny marina dia tsara firehitra, fa ny jirony ratsy fanahy ho faty. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fahazavan'ny marina dia tsara firehitra, fa ny jirony ratsy fanahy ho faty. Ity obolana toko fahatelo ambin'ny folo ity dia ahitana fampitahana eo amin'ny marina sy ny ratsy fanahy, eo amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Ary miharihary eto ilay fifanoherana eo amin'ny fiainan'ny ratsy fanahy sy ny fiainan'ny tsara fanahy. Ny tsara fanahy izy dia izao, ny fahazavan'ny marina dia tsara firehitra. Raha toa ka jerena amin'ny Tsipriany kokoa raha dia miteny manao hoe ny fahazavan'ny marina dia misy fifaliana, mitondra fifaliana, ary ny jirony ratsy fanahy kosa dia ho faty. Mazava tsara ilay vombolana ampiasaina eto, fa izy tsy miteny hoe ny jirony marina dia tsara firehitra, fa ny fahazavan'ny marina hoy izy dia tsara firehitra, fa ny jirony ratsy fanahy ho faty. Izy indray tsy miteny manao hoe ny fahazavan'ny ratsy fanahy ho faty. Samy hafa mihitsy zany ampiasain'ny boky obolana eto. Ny fahazavan'ny marina hoy izy fa tsy jirony nampiasaina, ary tsy fahazavan'ny ratsy fanahy fa jirony nampiasaina. Samy hafa zany. Ny marina dia fahazavana, tsara firehitra. Ny ratsy fanahy kosa tsy manana fahazavana, fa jirony eny am-pelantanany. Ary io jirony am-pelantanany io dia ho faty. Zany hoe mpelolalana zany eto ny boky obolana, zay no mahasoratra masina soratra masina, zay soratra izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra azy, mpelolalana ny toritenin'i Jesosy no hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Mpelolalana ny afatry ny apôstôly Paoly sy ireo soratra maro hitantsika amin'ny epistily aty amin'ny testamenta vaovao ny hoe ny fahazavan'ny marina dia tsara firehitra. Zany hoe ny marina dia fahazavana. Ilay marina dia ao anatin'ilay marina, ao anatin'ny olona tsara fanahy, ny fahazavana izay fahazavana izay manjary fifaliana, fahazavana misy fifaliana, fahazavana manaparasaka na manaparitaka na mamiratra fifaliana. Zay no zany tianany io andeniny io. Lay fahazavana izay asehony hoe ny fahazavan'ny marina dia izao, fahazavana izay maka solika ao amin'Andriamanitra. Soliky ny fahazavan'ny marina dia Andriamanitra. Ny solika ilay fahazavan'ny marina dia Jesosy, na ny finoan'ny olona ny Jesosy, ary dia manjary manaparitaka fiainam-pifaliana izy, manaparitaka fifaliana izy. Marina loatra fa amintsika kristianina dia tsy dia tena hoe mitombona loatra lay teoria eny ataontsika hoe tatsinanana momba ny ing sy ny ang, hoe misy any hoe onde négativa, onde positiva, misy olona mitondra an'izany. Tsy dia azo marinina loatra amin'ny lafiny ataontsika tsy ohatra masina zany. Marina tokoa fa hoe ny ratsy fanahy dia mety mitondra toetra ataontsika hoe manakorotana, manjary mitondra toetra tsy mendrika ka manjary mandrava fifaliana sy fiadanana. Fa ito dia ny fahazavan'ny marina dia izao mitondra fifaliana mamiratra. Ary hotsika manao hoe amin'ny toerana izay misy olona marina dia izao
mpizara fifaliana izy tsy mba olona karazana mpitondra vatafotoinana mpitondra zavatra miiba maika anakina maika hitsara maika anameloka ary tsy ampifakasitrahana ny marina de mitondra fifaliana mitoerana rehetra io lay mamarina ny vavaky François d'Assise io tsika manao efa matetika re za tsika ny fampianarana lay vavaky François d'Assise manao hoe za Andriamanitra dia atao fiasana eo ampelantananao tefeo amba ho fiasana eo ampelantananao ka amin'ny toerana zay misy alahelo dia ataovy mitondra fifaliana e amin'ny toerana zay misy ranomasy dia ataovy mitondra tsika aho e amin'ny toerana zay misy fisarahana dia ataovy mitondra fiombonana e amin'ny toerana zay mety misy haizina koa de mitondra fahazavana amin'ny toerana zay misy ady de mitondra fedanana sy fandripahalemana zay le hoe marina ny marina zany de zao mitondra fifaliana ho an'ny manodidina azy tsy mitondra fifaliana ho an'ny tenany tsy mpitady fifaliana ho an'ny tenany fa mitady fifaliana ho an'ny hafa ny mampieritrretratsika am'izao andro eny atsika zao de ny spiritualité izay am'izao taonjato faharoapolo zao zay manamarika raika amby izay taonjato eny atsika zao de ny spiritualité dia saika miivo amin'ny antsoina hoe ego zany hoe ny fivavahana zany zay lafiny ara-panara raha mitenitsika hoe spiritualité de tsy miteny hoe ny fivavahana kristiana ihany fa be deaibe ny karazana fivavahana na karazan'olona miresaka zava-panahy de ny zava-panahy am'izao andro ankehitriny zao dia toy ny miresaka miivo amin'ny olombelona tsy miivo itsony am' Jesosy tsy miivo amin'Andriamanitra marina fa hotsika atao hoe misy fivavahana ara-panahy be deaibe fa saika ny zava-panahy zany dia tsy tokony ivo amin'ny olombelona fa am'izao taonjato eny atsika zao dia saika miivo ny fivavahana ara-panahy zany na fivavahana kristiana io na fivavahana io na fivavahana de zao saika ny olombelona ny tadiavin'ny olona ho atao ivo la egoan'ny olombelona tsy lay Andriamanitra itsony zay ivavahana ny olona atao ivo fa ny tenany ny filany ny faniriny ny nofinofiny tonga iankona izy tonga ivavaka izy tsy ho an'Andriamanitra fa ho an'ny tenany tonga makany am-piangonana izy tsy ho an'Andriamanitra fa ho an'ny tenany inona moa no dikany fivavahana ny fivavahana nge raha ny tena tokony ho izy tsy hoe ho an'ny tenanao voalohany anton'ny fivavahana fa ho an'Andriamanitra zany hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra fisaorana an'Andriamanitra fa tsy hoe ho an'ny tenanao voalohany fa satria efa matanjaka be eto ambonin'ny tany zao lay antsoina hoe individualisme lay tsirairay lay fanomezan-toerana ny tsirairay de lasa matanjaka be ao anatin'ny fiarahamonina lay ataontsika hoe ego ary izay ny mahatokany hoe lasa vokatrio io fivavahana miivo na manome toerana be loatra lay egona lay olona tsirairay de manjary lasa varina amina développement personnel lasa varina amina hoe fivelarany tsirairay ny tena zava-dehibe fa ny fivavahana ankety zany fivavahana marina fa tsy miresaka tsy hoe tsy miresaka ny fivelarana ny développement personnel tsy hoe tsy miresaka ny fiadanany tsirairay na ny fifalian'ny tsirairay fa tsy zay voalohany antom-pisiny antsoina fivavahana any ka manjary fitaovan'ny ego fitaovan'ny tsirairay ny fivavahana manjary lasa toy ny fitaovana zay satria lasa voarokany velan'lay toerana mihitsy Andriamanitra fa lasa lay olombelona no ivon'lay fivavahana de manjary rehefa n'olombelona ny ivon'ny fivavahana fa tsy Andriamanitra intsony de mifandona ny samy olombelona mifandona ny samy olombelona mifanaratsy ny samy olombelona mifampitsara ny samy olombelona satria tsy eo tsony Andriamanitra satria lay ego lay zano ivony hany ka manjary tsy mpizara fifaliana tsy afaka izara fifaliana ianao fa nyalehan'lay olona de zao haka fifaliana hany ka olona mora tafitohina no hitanao ao anatin'lay fivavahana ary mety hotratrana zany fivavahana kristianina mety hotratrana zany mihitsy raha tsy efatratra mihitsy aza misy dray olona mandeha miangona de tafitohina nefa any am-piangonana tafitohina satria nahoana satria miivo amin'ny egoan'lay fivavahana ny feritretany azy fa tsy miivo amin'Andriamanitra mora tafitohina ny anka fanahoana tsy narabaina tany fanahoana tsy nomena toerana ohatr'zao fanahoana zao satria miivo amin'ilay olombelona lay izy
fa tsy zay angely zay ngely nahatonga ny mpanonadalàna tafitohina tamin' jesosy hoe hoy jesosy manao hoe jereo ty tempoly ity fa ataonareo nareo ny ivon'ilay tempoly fa tsy andriamanitra intsony tsy andriamanitra intsony ivony io tempoly de tsy mety tsony io hoy jesosy zany re afaka malala hotsika hoe tena aretiny ny taonjato ianantsikehitriny a lay hoe lafy ny ara-panady zao tsy eo afovoany tsony andriamanitra fa lasa ny olombelona ny eo afovoany ary rehefa ny olombelona ny eo afovoany de tonga am'ty teneny boky no ambolany ity manao hoe tsy mamiratra ntsony le fahazavana zany hoe manjary tsy mpitondra fifaliana tsy mpizara fifaliana fa nandray lasa korotany tsy korotany roa ao anatina fiaraha-mivavaka fatafitoina ne tsy fatafitoina ny roa fahasorena ne tsy fahasorena ny roa tombontsoa e tsy tombontsoa i roa mora tafitoina mora hoy ny teny frantsay hoe susceptible mora toina satria nahoana satria tsy eo lay azo fijalian'i Kristy izay nanafona ny maha olona rehefa ohatra ka tena fona ilay ataontsika hoe ilay ego lay atao amin'ny teny frantsay hoe je suis rehefa tena fona iny de zao fa ny azo fijalian'i Kristy no mitsatoka eo am-pony eo anivony lay fiaraha-mivavaka de zao tokony ho mandeha ho azy mihitsy lay hoe ny azavan'ny marina dia mpitondra fifalinana tsara firehitra izy satria zao ny azo fijalian'i Jesosy no mitsatoka eo fa tsy za tsy ny faniriko tsy ny nofinofiko tsy ny sitrapoko tsy ny dany ny kiboko tsy ny mokondohako tsy ny heritsaiko tsy zana rehetra zany no mitsatoka eo fa ny azo fijalian'i Kristy de manjary mamiratra lay fahazavana manjary fifaliana no entin'ilay fiaraha-mivavaka fifaliana no hito amin'ilay fiombonana satria tonga ho azy ny fifandeferana tonga ho azy ny fifankatiavana tonga ho azy ny fifamelana tonga ho azy ny ataontsika hoe ny fahalemem-panahy ary raha mahita olona manota azy raha mahita olona manao tsy mety azy ao anatin'ilay communauté de zao mitsetra lay olona fa tsy mitsara raha misy olona fatorany fahazarana ao anatin'ilay communauté raha misy olona fatorany zavatra maro samihafa ao anatin'ilay communauté ao anatin'ilay toekam-pivavahana zany de zao ny fihetsiky ny olona zay manana an' Jesosy de tsy ny mitsara aloha voalohany indrindra fa ny misento satria ny olona voafatotra na ny olona manana olona ra-pohotana de zao marary izy ary raha olona marary de zao tsy fitsarana ny mamaky azy tsy kapoka ny mamaky azy fa fitserana fitsaboana fampaherezana mba hampiarina azy fa tsy fitsarana fa satria ny ao anatin'ilay communauté ny ivony de zao tsy andriamanitra intsony sanatria fahitraitra ny olombelona faniriany olombelona fitadiavaka ny an'olombelona hoe raha manao an'izao de sao de raha manao an'izao de sao raha manao an'izao de manjary tsy mamiratra lay fahazavana ary manjary tonga ny fifampitsarana ary tonga nataontsika koa hoe ny lafiny materielina ny mahazo toerana satria lay ego no hito lay olombelona ny ivony lay azay ngeny nahatonga ny tompony temana hoe raha misy mivory am'rona telo aminako de eo afovoany lay Jesosy eo afovoan'ny mpino ny eo afovoan'ny fiaraha-mivavaka de manjary lasa solika manome hazavana mahafaly sy hazavana mamiratra eo amin'ny marina zany fa rehefa tsy Jesosy eo de zao matroka fa ny tapany faharoa de hoy ny filazan'ny boky no ambolana azy hoe fanjiro ny ratsy fanahy ho faty ny ratsy fanahy zany de tsisy hazavana mihitsy mazava ho azy ny tsara fanahy tsy mila jiro fa ny tsara fanahy dia fahazavana izay ao am' Jesosy fahazavan'Andriamanitra ny mamiratra manjary mampisy fifaliana eo aminy mampatsiaro ny hira fanevan'ny mpanazava hoe manaparasaka fiainam-pifaliana izay ny mpino fa rehefa ohatra ka amin'ny ndiny tapany faharoa hoe ny tsy mpino kosa na ny ratsy fanahy de zao mitondra fahazavana ihany izy sanginina ny fahazavana entiny fahazavan'ny jiro tsy fahazavana ilay mamiratra ao anaty lay fahazavan'ny lay fo madio manjary fahazavana le saina madio manjary fahazavana le fiainana madio manjary fahazavana manjary fifandraisana tsy inony ny ratsy fanahy ny ampelatany fa zao jiro ny ampelatana tsy manana fahazavana ao anaty izy maizina ny ao anatiny ao maizina ny sainy maizina ny fony maizina ny zavatra eny aminy fa izao manana jiro kosa izy manana jiro izay takitaky ny mazava ihany saingy zao tsy maharitra io jiro io satria fiezahan'olombelona satria olombelona ny nanao azy
satria jiro zay nataon'olombelona rehefa tonga ny ataovy hoe tahaky ny torsa na ohatr' zany na lampe de poche de mety lany ny batery, mety lany ny solika ary mety ho tapaka ny herinaratra dia maizina le ratsy fanahy. Maizina satria fahazavan'olombelona ny anterana. Ina moa ny fahazavan'ny olombelona? Ny fahendren'ny olombelona, ny fihetsiketsehan'ny olombelona, zay everinao mety zay le fahazavana teraky ny saina, teraky ny fiezahana, de io tsy maharitra io tsy maharitra io. Mety amin'ny voaloha mety ho toy ny mamiratra ihany, mety misy fiainam-panahy toy ny mamiratra ihany, mety misy fiainam-panahy toy ny mazava ihany, fa zao tsy maharitra io satria olombelona ny ao anatiny, fiezahan'olombelona. Tsy vitany hoe fiezahan'olombelona fa fihetsiketsehan'olombelona mihitsy, sanatria spectacle ataon'olombelona mihitsy zay le hoe jiron-dratsy fanahy tsy maharitra. Ry havako malala, mazava tsara zany io, safidy io ho tsara fanahy sa ho ratsy fanahy. Ny ratsy fanahy de zao toy ny mazava nefa tsy maharitra. Ary io le teneny oapolona toko fa 4:20 mbola manazava ny ihany no oapolona manao hoe ho faty ny jirony ratsy fanahy. Oapolona toko 4:20 ho faty ao anatin'ny alipito ny jirony ratsy fanahy. Joba toko 20:5 ho faty ny jirony ratsy fanahy. Tsy miresaka hazavana mihitsy izy fa jiro. Zany le fitaovana izay ireharehan'ny ratsy fanahy, le fitaovana izay iverin'ny ratsy fanahy fa ampy azy iny tsy haharitra iny. Mety ho inona ny jiro eny ampelantanana? Mety ho vola ve? Mety ho fahaizana maha-olombelona ve? Mety ho inona ny ampelantanana fa zao ino no iverin'ny fahazavana fa zao tsy haharitra iny, tsy ateza iny. Toy ny mahavonjy vetivety fa izao raha vo tonga ny alipito ao anatin'ilay tena fotoana ilana azy de maty io. Ny boky ny Oabolana ao anatin'ny alipito, zany hoe ao anatin'ny zavatra sarotra de ho faty io, tsy azo anteherany. Afaka malala safidy zany eto ny fiainanao ny boky ny Oabolana. Inona ny tianao? Iza ny ivo ny fiainanao? Olombelona ve? Ny fanirinao ve? Ny eritreretinao ve? Avelao Jesoa eo anivo ny fiainanao, avelao Jesoa, avelao Andriamanitra ho ivo ny fiainam-panahinao. Andriamanitra atao eo afovoan'ny fiainam-panahinao. Fa rehefa Andriamanitra ianao de zao tsy mila jiro akory ianao fa ao anatinao ny fahazavana. Ary na inona ispito ny fahakalana, na inona ispito ny fahasarotam-piainana, na inona ispito manodidinao de zao tsy maty ny fahazavanao satria lay solika de Jesoa ao anatinao. Alahelo ry havako malala. Raha am Jesoa de mitondra fifaliana ianao am'izay rehetra manodidina anao, mamiratra amin'ny fahazavana, misafidiana ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Misafidiana ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, aza mitoky ny fahendren'olombelona, aza mitoky amin'ny fahaizan'olombelona, aza mitoky. Izany de fitaovana ihany fa tsy azo itokina, fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra zay no mitondra fahazavana ao anao, ary fahazavana mampifaly ny mpiarabelona. Ary amin'ny toerana rehetra zay misy anao de zao manjary mpitondra fiadanana, fifaliana, fahasoavana amin'ny toerana rehetra zay alehanao ianao. Ivavakisika. Jesosy misotranao zay fa hainao ny fahazavana zao tontolo zao. Izao tontolo zao zay nieboebo fa manana ny fahazavana, manana ny jiro fahazavana kanefa maizina zao tontolo zao. Lany ny solika avitaiza, maizina ao anatin'ny alipito, miraparapa. Saingy izay kosa manana anao, ary afaranao manao hoe mitsangana miazava. Fa tonga ny fahazavanao, ary ny fahazavan'ny marina de mamiratra, mitondra fifaliana, maharitra. Tsy noho ny fiezahana nananay zany fa noho ianao Andriamanitra eo afovoan'ny fiainanay. Noho ny azo fijalianao Jesoa mitsatoka eo amin'ny fiainanay. Tompo de mampahireza anay mba hitona fahazavana mandrakariva manodidina anay zahay. Ary aza velanao iatehitra am'izay mety ho anananay na am'izay mety ho eo ampelantananay fa tsy maharitra ireny. Rehefa tonga ny fizaham-toetra, rehefa tonga ny zava-manahirana, tsy maharitra ireny. Fa mitoera Tompo aty amponay, ka na inona lalovanay, na inona fizaham-toetra setrainay, na inona fiarahamonina misy anay de zao manana fifaliana mandrakariva zahay, manana fiadanana mandrakariva zahay, ary manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalanao Jesoa. De jereo ary amin'ny fiainanay Tompo amakivaky ity herinandro ity.
mifahazavan-tsainy zahay, mifahendreny zahay, mififaliany zahay, ary mitoera mandrakariva tomponay. Jereo ny asanay Jesoa, ataovy ahitany fiadanana sy fombiazana reny. Jereo ny fanomponay ianao, ataovy maharitra amin'ny finoany zahay. Tokantrano misy ny tsiray avy, anjakao mba ho feno fiadanana. Misaotra Jesoa. Amen.